Vaovao tsy dia fahitatsika firy atao anatin'ny fandarana mahery kosa no entina manakatona izany fandarana izany amin'izao hariva izao satria dia notontosaina androany tao ankona halasorany andian'ny faharoa amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja radio contrôle car na ny RC raha zavaina tsotsotra moa ity kilalaona fifaninanana ity dia rony antsoina hoe fanaovana voiture téléguidée itony tsy voatery ireo ankizy no liana amin'izany fifaninanana izany fa na lehibe ary dia liana amin'izany fifaninanana manao an'izany voiture téléguidée izany ihany koa anisan'ny taranja iray manavanana ny malagasy ity fanamorina amin'ny toerana lavitra ny tomobile kely ity mitondra fanazavana i Kevin mpikarakara ity hetsika ity. Izany groupe izy voaforona tamin'ity taona ity CRC nianarany en Facebook dia efa à peu près 2400 membres zao zay dia ny hetsika ataonay androany deuxième manche en championnat izy ity manche voalohany moa zany efa tamin'ny mars teo dia deuxième manche androany misy rally cross misy rally tracé ny RC mandeha rehetrarehetra eo entre 1/8 ny échelle sy 1/16 ny karazan'olona rehetrarehetra zany afaka mandray anjara amin'ny hetsika izay karakarainay tsy misafidy taona izy io fa rehefa mahay fotsiny hoe zao mampandefa an'ilay tômôbila kely dia efa izy zona tratrarinay zany dia ny ampahafantatra voalohany indrindra hoe efa tonga eto Madagasikara zany hoe atao resaka hoe RC zany RC resaka radio contrôle dia resaka tômôbila kely aviation fa ny tena ao anatin'ny gasy RC zany dia resaka rally amina fotoana moa zany matetika imprévu foana ilay izy fa isaky weekend zay entre 2 semaines matetika manao rencontre kely dia ny troisième manche zao efa octobre dia efa ho avy dia iny fanadihadininy ihany koa no entintsika manakatona ny fandarana mahery amin'ity hariva ity inoko fanahafapo anao ireo vaovao nangonina sy natolotra tamin'ity hariva ity isaorana hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany na izany na tsy izany dia tsy hay ny tsisotra ireo namana teknisianina ny arana natotosa ny fandarana i Bosco no naka ny sary i Romain kosa no nandrindra ny sary sy ny feo ary Menja no napita izany sary sy feo izany tany tokantranotsika sy raray avy tany dia manome fotoananao amin'ny herinany tahaka izao indray veloma tompoko.